Manolotra ny arahaba ho antsika mpiaino rehetra tafaraka eto miaraba manokana ireo zay nanao antombavaka sy mangataka antombavaka anja fifaliana no manoratra ankehitriny manana antombavaka nentina teto izy ary nahazo valiny araka ny safidy tsara zay niriny mbola mangataka nefa izy nitsotronam-bavaka azy ka andeha isika hivavaka ho an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Raha io misy saotra anao manokana ny tenako ny amin'ny diranao atsehatra ny amin'ny safidy zay nomenao ny zanakao anja fifaliana. Ianao no efa nitantana azy tamin'izany safidy izany ka fantany sy tsampany fa izay no tsara indrindra hanomezana voninahitra anao sy ahatonga ny fiainany, ahatsapa ny fanarana sy fitahinanao. Tompo makasitraka anao izy, mideranao, kanefa mbola maniry ny mbola hombanao azy amin'ny hoavy ny fiainany manontolo. Aminay olombelona dia miafina ny ampitso, ko aoka ianao sakaizany sy ho namany hatrany hatrany. Hiaro azy ianao, hitahy azy, ary hiambomba izany hoaviny izany. Meo azy isan'andro ny tsilotraina avy aminao avy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izany fanahy izany ihany Tompo no ampianatra azy hahalala ny sitraponao mandrakariva. Aza mahasaraka azy ianao, tsinjovo ny fiainany, ary mivavaka izahay. Ho an'ireo rehetra izay nangatapavaka taminao ka nahazo valiny, mitahiry azy ireny, momba azy ireny, aza mahasaraka azy ireny ihany koa ianao. Miteza hitahanay, tsy noho ny hatsaranay akory satria tsy manana izany izahay, fa noho ny famindrapo nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy. Ko ny amin'ny anarany irery ihany no mangatahako sy hanonako izao tombavaka izao. Amen.